toerana masiny ity zay fantatray fa efa teto talohanay ianao ary manamarina ny teninao mandrakariva fa ny masonao sy ny fonao dia eto mandrakariva ankehitriny tompo miantso ny anaranao zay satria efa nomenao anay ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany ho ianao anitsaka menarana sy maingo ka ndresiny ny rehetra nanany fahavalo satria tsy miady amin'ny nofo aman-drazay fa ny fanahy ratsy sy ny fanapahana rehetrarehetra eny amin'ny rivotra eny le devoly fahavalonay Jesosy isan'andro san'andro dia mitady lalana mandrakariva mba andavona anay mpanomponao mitady lalana mandrakariva mba hanakivinanay ary mitady lalana mandrakariva Jesosy mba hampisaraka anay aminao Andriamanitra androany ianao Jesosy efa nanome anay ny fahefana hoe zao famantarany zao no anarak'izay mino amoaka dia ny amin'ny anarako izy iteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy andray menarana izy ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy zany ametra tanana ny marary izy dia ho sitrana ireny ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina manan-keravany Nazareta lay tompony hery sy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany ny azonay mandidy mandroaka ny asany demony rehetrarehetra tsy manana fahefana amin'izao ora sy fotoana izao dia voly mamaly faty rehetrarehetra dia voly mpangalatra ny tenin'Andriamanitra mitondra ny tsy fifatohana dia voly mpangalatra tranom-bavaka dia voly mamaly faty rehetrarehetra torana mailevina ny afariny rehetra tsy ambinina tsy manana fahefana amin'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny asan'Andriamanitra amin'ny vahoakan'Andriamanitra dia voly efa resy Satana mailevina amin'ny anaran'i Jesosy dia voly ny fiananana rehetrarehetra dia voly fisalibonana dia voly manarona rehetrarehetra mahay Satana tsy manana fahefana eto ary dia voly mamaly faty rehetrarehetra torana eny amin'ny farimy rehetra fa tsy manana fahefana fahavalo efa resy rava ny fanjakany rava mandrakizay any amin'ny farimy rehetra fo ny anjara saza anareo ry Satana fahavalo efa resy anareo mangataka an'ilay fananao masina kosa Jesosy andrakotra anay tsirairay avy anafana anay tsirairay avy ampahery anay tsirairay avy fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana ho ianao izy taridalana anareo ho amin'ny marina rehetra meloava lalana Jesosy ny amin'ny asanao fa zay kosa manjozoy mandrakariva eo ambany fahasoavanao ho voninahitry ny anaranao zay rehetra ataonay misaotra Jesosy misaotra fanahy masina amen. Jesosy ry havana dia miteny amintsika mandrakariva manao hoe indro amitsangana eo am-baravaranao izy ka mandondona raha misy mamono varavaranao izy dia hiditra ao aminy fa efa tonga ny zanak'olona ry havana hitady tsy hamonjy ny very omany ny foa mampanahintsika eo amin'Andriamanitra ray eto amin'izao toerana masiny izao izay vavahadany lanitra eo antsika amin'Andriamanitra hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra satria andro ny androany andro lehibe izay ankalazantsika an'Andriamanitra androany midy raha amin'ny fonao mankalaza amin'ny fonao dia raha amin'ny fonao lay mpanjaka ny mpanjaka dia mbola ampitombona amintsika mandrakariva ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika mbola miarahaba atsika rehetra koa amin'ity andro alahady ity izay 30 ny volana Novambra faran'ny volana Novambra amin'izao taona 5/20 izao andro lehibe androany satria natoka atsika ankalazana ny fety ny ankohonana
dia meraba ny ankonana rehetra isa tokantrano isa mpianakaviana mbola hoamarin'Andriamanitra amin'ny ankonana tsirairay avy ane ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:20 ao manamarina ny tenin'ny Andriamanitra hoe raha mino ianao dia tsy ianao rery no vonjena fa ianao sy ny ankonanao minoan'i Jesosy tompo izy izy dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Andehantsika anome voninahitra an'ilay mpanjakany mpanjaka sy tompony tompo voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Aleluia! Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Sokafo ny baibolitsika riavana ao amin'ny salamo fiderana fa 17:1. Salamo fiderana fa 17:1 ary ao amin'ny bokykira fanampiny bokykira fanampiny fa 7:7 ny ataontsika rehefa vita ny vavaka ny fideranan'Andriamanitra dia ny vavaka aorianan'izay Andriamanitra fitiavanay ianao vita izay dia mbola hivavaka isika. Rehefa hita ny salamo ovaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny. Miderany Jehova ary firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindrampony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehova. Aleluia. Amen. Andriamanitra ianao hatramin'izay ka ho mandrakizay manome voninahitra anao izay ilay mpanjakanay sy tomponay
le Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra, le Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, fiandohan'ny zavatra rehetra ary mbola fiafaran'ny zavatra rehetra. Le Andriamanitra tompon'ny fanapahana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, le mahagaga, le tsara sady mpanao ny tsara, le tsy miova tahaka ny fahagagana rehetra nataonao hatramin'izay dia tsy miova ianao. Ny olombelona mora miova, fa ianao le Andriamanitra tsy mba miova. Ianao le Andriamanitra feno ny fahatsarana rehetra rehetra. Ianao le Andriamanitra rainy avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, le nanome ny zanakao ilay tokana mba hitondra famonjena ho an'izao rehetra rehetra izao. Manorika ny tongotrao masina izay, miarabanao amin'ny fonay rehetra izay satria masina loatra ianao ary tsy misy tahaka anao. Ianao le Andriamanitra mikarakarana isan'andro isan'andro, le raim-pianay, le Andriamanitra manafaka, le Andriamanitra manasitrana, le Andriamanitra manangana anay isan'andro isan'andro raha reraka izay. Eo foana ianao, tsy mba mahafoy na masaraka anay. Ianao le Andriamanitra tia ny olona rehetra rehetra, isa-tokantrano isam-pianakaviana. Mankasitraka ny amin'izany fitiavanao izany Jesosy. Mideranao izay, mankalaza anao izay, manome voninahitra anao izay satria tsy misy tahaka anao. Lanitra ny seza fiandriananao fa ny tany ny fitoeran-tongotra ao Andriamanitra. Lela rehetra manome voninahitra anao eto amin'ity toerana masina ity. Lohalika rehetra minkoka eo anatrehanao satria masina loatra ianao. Ka raha tonga mihazakazaka eto amin'ity toerana ity izao vahoakanao marobe izao Jesosy, vao mangiran-dratsy dia efa tonga mihazakazaka te hiaona aminao eto amin'ny lapan'ny voninahitra ao, satria eto ianao mandinidinika ny tsirairay avy, ary eto ianao Jesosy malala manasoa ny tsirairay avy. Ka raha tonga eto izao vahoakanao izao Jesosy, tonga hisotranao, tonga hideranao, tonga hankalaza sy hanome voninahitra anao satria masina loatra ianao araka ny teninao hoe aoka ho masina ianareo fa masina loatra Jehovah Andriamanitra reo. Ka raha tonga manome voninahitra anao eto izay tsirairay avy Jesosy, mba raiso re Tompo, fa vokatry ny fonay rehetra manao hoe masina, masina, masina Jehovah Tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Eo am-pitsanganana ihany no andraisantsika ny afatry ny Tompo izay hoentin'ny mpanompony. Dia ho ataontsika ny hira ao amin'ny FFPM 7:50 sy 300 dia ny andininy voalohany sy ny fahatelo ihany.
voninahitra aneo anao reriandry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina misaotra anao zay fa tsisy nay nanantona teto raha tsy efa nitominao ary raha tonga eto tsy tonga fotsiny amin'izao fa tonga ny teninao omenao anay ampahery anay ampibebaka anay ary ny teninao Jesosy anasitrana anay ka mitenena Jehova fa vonina iaino anao zay sokafo ny fonay rehetra tena ayandray tokoa ny teninao ary amariny mandrakariva ny teninao amin'ny mpanomponao zay ampitondrainao an'izany hoe aza matahotra fa amin'ny fotoanany izanao metraka ny teny ao ambavanao misaotra Jesosy io amen mipetraka ny fiangonana dia mbola ho ampitomboana ao amintsika rehetra mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompontsika miaraba ny ankonana rehetra ato anatin'ny fitandremana taninanandrano na tratran'izao alahadiny ankonana izao zava-dehibe zany alahadiny fianakaviana rodorodi ny ankonana tonga ato anatin'ny tranony ray vohitan'ny tompo anao tany atokantrano tany mikenikenina kely tao ny omakomana ny fampitoana dia fa hitan'i Jesosy iny ho amarinin'Andriamanitra aminao izany fiazakazahanao amonjy ny alahady ny ankonana izany ary abary ankonana nasoavin'Andriamanitra rehetra ilay Jesosy Kristy tompony mbola ombanao mandrakariva sy ny ankonanao amin'izao alahady ny ankonana izao ny tenin'Andriamanitra izay omeny antsika dia andao sokafantsika ny boky ao amin'ny Josoa any amin'ny bokyny Josoa ny amin'ny pejy 220 sy 900 Josoa 2:4 izany no andeha ovakitsika amin'izao andro ny alahady ny ankonana izao Josoa 2:4 rehefa hitatsika eo dia ovakiko tsikelikely fa tsy izy rehetra no ovakitsika fa ho alefatsika tsikelikely dia izany mitarika fa tsika rehetra kosa hiaraka mamaky amin'ny anaran'i Jesosy nahita daholo any amin'ny pejy 220 sy 900 atao miara mahita daholo ny ankonana rehetra androany fa hiaraka maky an'izany itsika rehetra Josoa 2:4 ovakitsika ry aloha ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Josoa nanangona ny fireneny Israely rehetra tany Sekema ka niantso ny lohan'ny Israely sy ny lehibeany sy ny mpitsara ary ny mpifehy azy ka dia niarany seho teo anatrehan'Andriamanitra izy rehetra toy isika amin'ny andininy 4:40 ko ankehitriny matahorany Jehova ka manompo azy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana ary arion'Andriamanitra izay notompoiny ny razanareo tany andafiny ony sy tany Egipta ka manompo an Jehova nefa raha tsy sitrikarareo ny hanompo an Jehova dia fidinareo anio izay hotomponareo na ny Andriamanitra izay notompony ny razanareo tany andafiny ony na ny Andriamanitra ny Amorita izay miponina teto amin'ny tany honenanareo fa raha izao sy ny ankonany kosa dia hanompo an Jehova izahay dia namaly ny vahoaka ka nanao hoe sanatria raha fohy an Jehova izahay ka hanompo izay andry amanin-kafa ny andininy 7:20 arionareo ankehitriny ary ny andriamanin-kafa izay eo aminareo ka ampanatony an Jehova Andriamanitry ny Israely ny fonareo amen ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen izany no tenin'Andriamanitra omeny tompo atsika amin'izao andro alahady ny ankonana izao
fa maninona tokoa moa no asiana ny alahady ny ankonana entina eto anatrihan'Andriamanitra. Ny voalohany indrindra nasiana ny alahady ny ankonana dia fanavozana ny fanoloran-tena. Teny ianao hoe isan'andro nge izay manavao ny fanoloran-tena mivavaka marin'izany. Fa ny androany kosa dia le ankonana ray manontolo mihitsy no tadiavin'Andriamanitra hiaraka mba hanavao ny fanoloran-tenany ho eo anatrihan'Andriamanitra. Raha jerentsika le andininy voalohany teo fa i Josoa dia niantso, ary rehefa niantso izy lolon'ny Israely sy ny lehibeany sy ny mpitsara ary ny mpife azy dia nety niarany seho teo anatrihan'Andriamanitra. Ka androany raha natsoina isika hoento ny ankonantsika, hoento miseho eto anatrihan'Andriamanitra, marina loatra izany, rariny loatra izany. Netiny nataonao indrindra ho anao ray mpianakaviana, tsy hampanangan-tanana ka hiteny hoe izany ray mpianakaviana nataona ny ankonany androany, fa mino hafa ny ray mpianakaviana rehetra samy namety sy litsiofina daholo ny vady aman-janany hoe andao hamonjy ny alahady ny ankonana andeha iseho eo anatrihan'Andriamanitra. Tonga eto ianao miseho nefa tadidio, fa le Andriamanitsika io tsy manery io, tsy manery zany io, manome safidy malalaka atsika io ny amin'izay eritreritrytsika. Ary zany no nitafiny Josoa ka raha nitondra n'ireo vahoaka ireo izy netiny teo anatrihan'Andriamanitra, tsy nanery izy fa mbola nanome safidy izy. Ahoana ny safidy nataony? Fidionareo an'io izay Andriamanitra ho tomponareo. Androan'ny tompo manontany ianao koa. Mbola betsaka ny kristianina tonga aty am-piangonana fa mbola manana andriamanika hafa, mbola manana ho tompoina hafa. Fa androany tsy manery ianao koa Andriamanitra, mbola manontany ianao hoe iza no tomponao, indrindra ho anao ray mpianakaviana lohany tokantrano. Iza no tomponao, hoentinao andeha hanompo aniza ny ankonanao. Tsy maninona fa io mangina any am-ponao any, fa androany tena abaribarianao eo anatrihan'Andriamanitra ny ankonanao. Raha mbola entinao any fampotsampy ny ankonanao, alohany bebahana tsory amin'i Jesosy zany zao. Mbola entinao amin'ny lalana iza ny ankonanao, tena tsory amin'i Jesosy. Fa io Andriamanitra io manome safidy malalaka anao, ary le tena ho amponao mihitsy no biray aminy, hoentinao aiza ny ankonanao. Raha mananteny ianao tsisy ray mpianakaviana tsony, ianao le vehivavy mitaiza ny ankonanao io, hoentinao aiza raha vavy ny ankonanao. Rehefa mitondra ny zanatsika isika atao batisa eto, dia ny teny misy teny ao anatin'ny fanekena ny amin'ny batisa dia ny hoe ho modely ho alay tahaka ny zanatsika isika, na amin'ny fiteny, na amin'ny toetra, na amin'ny fitondran-tena. Tena nahajoro an'izany ve ny ray aman-dreny ka tena nitondra ny ankonana tokoa ho an'i Jesosy. Rehefa atolotra iny sertifika iny dia inona ny teny ataon'ny mpitandrina? Hoento ty zazy ty ka dia adinitsika rehetra avy erendre mandeha hoe eto ty zazy ty ka tezao an'Andriamanitra raitsika. Tena voataizantsika tao amin'i Jesosy ve ilay ankonantsika. Izay ny antony vety ny ankonana hoe andao avozina ny fanoloran-tena, andao avozina izany fitezana izany ao anatiny ankonana izany. Ary tena mbola ao anatiny ankonana ve izany fametrahana an'i Jesosy ho lohan'ny tokantrano izany. Modely tsara be ny nataon'ny Josoa dia ny hoe raha izao sy ny ankona kosa dia hanompo an'i Jehova izahay. Vonina amin'izany ve ianao ilay ray mpianakaviana
ato anatin'ny fitandremana taninan'Andrano na ianao le vehivavy mitondra ny ankohonanao fa raha vonina ianao andao amafiso ny fanoloran-tenanao an'Andriamanitra ka mba le feo an'ilay ray mpianakaviana rehetra na le reny rehetra miady eo amin'ny fiatrihana ny ankohonany no andao mba hoenon'Andriamanitra amin'izao fotoana izao iteny tahaka ny Josoa manao hoe faly Jesosy ndao te hafana mafy be reo lehilahy reo amin'izany fanavozana ny fanoloran-tena ho ataony ho an'Andriamanitra izany. Fa rehefa nanaikina n'oloteny Josoa dia inona navalin'ireo rehetra niaraka tamin'ny teniteny fa nan'oloteny izy io nyteneko hoe mbola safidy tsy manery fa tena amin'ny fitiavana dia mbola niteny izy izaho sy ny ankohonako zay nje hanompo an'i Jehovah fa nareo kosa mbola manana ny safidy fa namaly izy ireo namaly ny vahoaka rehetra ka nanao hoe sanatria raha foy an'i Jehovah izahay ka hanompo zay andro emanin-kafa sanatria hoy ny vahoaka raha foy an'i Jehovah izahay ka hanompo andro emanin-kafa. Voady ngeda be zany mba ilain'i Jesosy aminao koa lay vady aman-janaka androany aza vela itendrereo io lohany tokantrano io fa itsika koa andao anamafy an'izany voady zany sanatria izahay raha foy an'i Jehovah ka hanompo andriamanin-kafa. Fa misy tokoa izany ao anatin'ny tokantrano ndray mpianakaviana mety miazakazaka tokoa te hitondra ny ankohonana te ho aty am-piangonana te hivavaka te hanao modely tsara fa le vady tsy manaiky an'izay le zanaka le any ivelany any indray nataony modely ka tsy niaino an'le ray fa androan'ny tompo miteny anao hoe arao zay tenen'ilay ray mpianakaviana ao anatin'ny tokantrano rehefa mitondra anao izy amin'ny lalana tsara ka nanaovany voaty teo anatrehan'Andriamanitra fa raha izy sy ny ankonany dia hanompo an' Jehovah izy. Fa no manaraka izay maninona ny asiana ny alahady ny ankonana nitiany Jesosy ianao androany ampitombo ilay finoana ao anatinao. Ampitombo ninona ozy ny tompo? Ilay finoana ao anatinao. Araka ny voalazan'ny mpanompon'Andriamanitra izay trésorier ny fiangonana teto tao amin'ny asany apôstôly toko fa 9 teo dia ny hoe minoany Jesosy tompo dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao. Rehefa mino ianao zany tsy ianao rery vonjena fa iza koa ny ankohonanao koa. Fa talohany natongavany io teny io tamin'ny Paoly sy Silasy dia tsy tonga fotsiny amin'izao io ny latsaka fa taiza ry zareo tany ampigadrana izy. Fa rehefa tao ampigadrana izy vitsy zany olona miditra any ampigadrana zany ka tsy mitomany. Fa raha vao miditra n'io varavaran'ny fonjy io raha misy raha be indrindra ray ao anatin'ny arivo no tsy mitomany fa miditra eo dia ranomaso be daholy. Fa ry zareo rehefa tonga teo dia nanino nihira fiterana ny teran'Andriamanitra dia namafisina ny hidiny tranomaizina namafisina ny fiembenana anazy. Fa raha olona tsotra mahita an'izany vao maiky amin'ny gogogogo mitomany ary mafy zany. Fa ry zareo nataony ny hira fiderana ny teran'Andriamanitra ny hira mafy tamin'iny fotoana iny no ny vataholy ny fatorana rehetra ny sokatra ny varavarana. Tiako ampaherezana anao dia ny hoe ny ankohonana rehetra mety mandalo fizantoetra, ny ankohonana rehetra mety mandalo fitsapana, ny ankohonana rehetra mety mandalo ady. Fa mamelesona ho azy ianao Jesosy androany dia ny hoe terao foana Andriamanitra, miravoravo amin'i Jehovah foana ianao dia omeny ianao
zay rehetra irinony fonao. Midera mety mafy niady, mety ny atokona tsy misy, ny ekolazy tsy misy, faranvolana androany, inona ny ofatrano, ahoana ny jirosorano, ahoana ny hoaniny ankizy, be tabe niady ety amin'ity fiainany ity. Nefa matoky fa mbola tsy miova ny tenin'ny tompo atao anatin'ity baiboly ity teny hoe aty amin'izao tontolo izao nao ahitana rehefa oriana, nefa matoky fa za efa naharesy izao tontolo izao. Mila mampiakatra finonotsika ao anatin'izao aladiny ankonana izao. Ankonana manahoana ianao, na ankonana anatin'ny ady ianao, tsy miova ny tenin'ny tompoko. Ianao angina fa izany miady ho anao. Zan'Andriamanitra miady izany ho aho ataovy betsaka. Aza mitsoka. Betsaka amintsika vao tonga ny ady dia mitsoka. Za tsy hanompo tsony, za tsy hivavaka tsony, za tsy ho any am-piangonana tsony. Tsy tompoko, tsia. Fa mipetra foana ao amin'Andriamanitra ianao. Fa ilay Andriamanitra mahita anao, fa izy anamarina ny teniny, fa hojereny masony ianao, mba hanasoavana ianao. Iny ianao mipetraka tsara, mety ombena tsara miandry an'i Jehova ianao ao anatin'ny hoatinao io. Dia ny tenindreo tonga dia resy lahatra, fa nahita hoe tsy mitsoaka, inona arany tokony ho ataonay? Ozy ireo mpiandry ireo. Io no nahatonga n'io teny io hoe minoan' Jesosy tompo dia hovonjena ianao sy ny ankonanao. Mitaky finoana amiko sy aminao Andriamanitra. Aiza ny finoantsika? Fa raha mino ianao anie, na dia kely taky amin'ny voatsin'ampy ara mahafindra tendrombohitra. Raha mino ianao androany, ninona ady, ninona olana, na inona aretina amin'izao ora sy fotoana izao ain'Andriamanitra ny mikasika anao, ain'Andriamanitra ny mamany olanao. Fa manana olona maro ety amin'izao tontolo izao izy ampiasainy ho fitaovana mahomby amonjeny ny olony. Ny fahatelo farany dia 2 volana sisa dia ho tapitra ny taona 520. Taona ninona moa tsika? Fananganana ny rava. Inona daholo ny rava tany? Efa voatsangana ve? Fa mitiala ady ny ankonana ity todika aminao ankonana Jesosy hoe ho an'ny ankonana rehetra zay rava na talohan'ny taona 520 na amin'izao fotoana izao, mbola vonina Jesosy anangana anao. Vonina Jesosy anangana ny rava rehetra ao anatin'ny ankonana, zay rava tsy nieritreretinao. Sa ve dia nisy olona vonina hoe tena alao mihitsy ho ravako ty ankonako ty. Tsisy anao an'izany angamba. Fa raha rava ny ankonanao, androany Jesosy miantso anao hoe ndao miverena. Miverena amiko fa malemy fanahy sy tsy miavina mpo aho, dia ahita fitsarana
ho an'ny fanahinareo ianareo zay rehetra rava tao anatin'ny ankonana rava ve ny fitiavana averenao androany rava ve ny fitadiavam-bola atolory an' Jesosy zany fa naninona ny rava ny fitadiavam-bolanao dininareo mivady zany ndao ifandinika ambavady andao ifampiresaka andao ifamela fa nanahoana ny famoaham-bola fa nentina taiza moa ny volantsika natao ahoana moa ny volantsika andao averiny zany mbola misy ny ray volana amen'Andriamanitra atsika ananganana an'izany faharavana izany volany fototry ny ratsy rehetra sendra nataontsika ambony no Andriamanitra izany vola izany rava andao iverina amin'ny tompo andao ibebaka amin'Andriamanitra atsika araka ny lehilahy zay tao amin'ny bokyny Josoa toko 4:20 ka ny 7:20 teo izay nivakitsika teo zany bokyny Josoa zany dia overenako vakina amin'ny anaran'i Jesosy zany bokyny Josoa zany ka tsika rehetra mihitsy andao mba hiaraka amaky an'izany boky zany apetraka tsika eo zany fa miteny aminao aloha ny tobideny hoe samy mangina dia dinio ny tenanao dinio mihitsy le tenanao fa io bokyny Josoa io miteny hoe raha tena vonona ianao anolotra ny ankonanao dia izao fidionareo anio ara zay hotomponareo na le Andriamanitra afa ve le Andriamanitra nanompo sampy ve le Andriamanitra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ve sa andao amin'izay manompoka androany ifidy anompo an'Andriamanitra ndao ara ovakitsika izany bokyny Josoa toko 4:20 ny 7:20 zany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary nareo ankehitriny ary ny Andriamanitra afa izay eo aminareo ka ampanatony an' Jehovah Andriamanitra ny Israely ny fonareo atao inona ozy ariny atao inona ariny rehefa manary fako ve ianao mbola tsimponina indray sa tsy tsimponina tsony mbola tsimponina sa tsy tsimponina tsony tsy tsimponina tsony iny dia aninontsika zany androany anary dia tsy mitsipona tsony zay anary ary io zay toetra rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ary io zay rehetra mampikirotana ny ankonana dia tsisy mitsipona tsony androany tanterao zany fa hitan'i Jesosy fanekenao izay ka nehonya ny voninahitra ao ary ny farany anatanteraka ny alady ny ankonantsika dia andeha anatsara an'izao tempolin'Andriamanitra izao ny tari amin'ny voalohany dia amin'ny fitiavana tena fitiavana ary zay tena vokatry ny fonao fa raha tonga ny fotoan'androany dia mbola amin'ny fitiavana ihany koa raha nazava nyty boky ao amin'ny tantara faharoa toko faharoa tia dia ny nananganan'ny Solomona ny tempolon'i Jehova ity rehefa nandinika n'io fananganana ny tempolo io dia tena gaga mihitsy rehefa ny trano antsika afaka mamaky an'io ny tantara faharoa toko faharoa ny 9:20 sy ny 7:20 rehefa nanatanteraka an'izany dia vakiko aminary Jesosy hoe ary Solomona ozy nanisany lehilahy hafa firenena rehetra zay nonona tamin'ny tany ny Israely araka ny nanasany Davida rainy azy ary ny isany dia 9,300 alina sy ray hetsy ary 7 alina tamin'ireo dia nataony mpitondra entana ary ny 9 alina nataony mpikapa hazo eny atendrimbohatra ary ny 900 nataony ny mpifeha ny mpampiasan'ny olona izany hoe rehefa nandeha amboatra ny tempolo izy akoatra ny tao anatin'ny fireneny dia naka ny hafa firenena zay tena nanao ny tempolo tamin'ny fony nisy ny lanja entana nisy ny mpife nisy ny zavatra maro samihafa nataony ary raha maky ny tantara faharoatsika ao ampetsy
7 io ny raha antsika mamaky amin'izao ezaka fanamboarana ny fiangonana izao. Tantara faharoa toko 7 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Samy mijery an'izay tsika dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Tantara faharoa toko 7 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 7 ndao ny mba ovakitsika izany. Any amin'ny page 398 rehefa hita dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Solomona nanomboka nanao ny tranon'i Jehova tany Jerosalema tao atendrimbohitry Moria. Ilay nisehoany Jehova tamin'ny Davida rainy dia ilay namboarina teo amin'ny fitoerana nofidiany Davida teo amin'ny famolona ny Araona Jebosita. Ary nanomboka nanao ny trano izy tamin'ny andro faharoa, tamin'ny volana faharoa, tamin'ny taona 14 nanjakany. Ary toy izao no nanorenan'i Solomona ny tranon'Andriamanitra. Ny halavany raha araka ny akio taloha dia 90 akio, ny sakany 20 akio, ary ny lavarangana fidirana izay teo anoloany, ny lavany dia 20 akio dia araka ny sakany trano ihany, ary ny ahavony dia 20 amin'ny 100 akio, ary nopotehany takela-bolamena tsara ny ao anatiny. Ary ny atitrano lehibe nopetahany hazo kipreso dia vao nopetahany takela-bolamena tsara izay avy noravahany hazo rofia sy tongalika, ary ny noravahany vato soa koa ny trano. Ary ny volamena dia volamena vany parvaim, ary nopetahany takela-bolamena ny trano dia nirairaiany sy ny tokonany sy ny rindrina, ary ny lela varavarany, ary nosoratany nasiny ny sarin'ny kerobima ny rindrina. Zany nanaovan'i Solomona ny tranon'i Jehova, na ny refiny dia mipetraka tsara, ny fanaingonana azy dia nataony tsara izany hoe trano voakaly izany tempolon'Andriamanitra izany, ary tsy vitany nokaliana fa noravahana volamena sy vatsoa. Ny zavatra mahagaga anahy dia izao misy volamena tao amin'io tany io fa mbola nanafatra volamena tsara hafa tany ivelany izy. Raha fitinina zany dia nataon'Andriamanitra feno ny fahatsarana ny tranony tamin'ny alalan'ny Solomona mpanompony. Rehefa vita izany rehetrarehetra izany tany amin'ny Solomona, tany amin'ny tantara faharoa toko 9 voalohany dia niteny amin'izay izy hoe natao tao amin'ny rakitry ny tranon'Andriamanitra. Noraketina ho rakitra tao amin'ny tranon'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Raha natateraka ny fanatsarana an'izao solna ny fanambaniny miaraka amin'izao altara rehetra izao tsika ato amin'ny RDC dia aza mieritreritra ianao hoe aingitraingitra ve? Tsy efa metimety ihany ve? Inona ny andaniam-boly? Fa rehefa mandinika ny tempolo rehetra izay namboarina tato anatin'ny baibolitsika dia tena nasaina taon'Andriamanitra ho amin'ny fahatsarana. Tsy ho vitantsika ny arak'io, tsy ho vitantsika ho potehana ho haingona amin'ny volamena zao tranon'Andriamanitra izao, fa natateraka an'izao ezaka zao tsika kely ihany io anatrehan'Andriamanitra, fa tonga kosa ny fotoana tian'Andriamanitra koa hitahinanao. Dia mety miteny ianao hoe ny aty aposy ara ny voakako, inona ny olazaina fa hitahina amin'izany? Fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ataovy ny tranoko dia ankasitrahako izany, ataovy ny tranoko izy dia ankasitrahako izany. Any amin'ny Agay-toko voalohany ny 9:9 no ahitantsika an'izany tenin'Andriamanitra izany. Iazakazaka ho aizitsika hitady fankasitrahana. Ho an'ny mpianatra arange mila fankasitrahany, ny mpiasany mila fankasitrahany, indrindra fa akaiky izao faran'ny taona izao mba mitady promotion, mitady prime, mitady 13e mois.
fa ho atsika tia tramon'Andriamanitra mampatsiaro anao ny tompo amin'izao ray volana mialohan'ny faranany taona izao. Tsy antery ampitiavana ataoviny tranoko dia ankasitrahako izany. Hafa le Andriamanitra mankasitraka fa hafa ny olombelona mankasitraka. Ny olombelona raha mankasitraka anao raha omeny promotion ianao amin'ny asa na omeny volabena meninina fa amin'ny fotoana anankiray ianao rehefa misy tsy ilaina ianao dia roany ianao na tena miasa tsara ianao na manao ny zavatra rehetra ianao na manao ny ainao tsy ho zavatra ianao fa rehefa tonga ny fotoana anankiray mety tsy ilaintsony ianao dia roany ianao. Fa Andriamanitra kosa rehefa izy ny mankasitraka anao dia miteny aminao izy amin'izay rehetra ataony eo amin'ny fiainanao, mahafaly anao zany, tena mireharehanao hoe zany ny Andriamanitra mpamaly vavaka, zany ny Andriamanitra mpanasitrana, zany ny Andriamanitra miaino anay amin'ny adinay. Fa izy mbola miteny anao hoe aza mifaly satria nanaiky anao ny fanahy, fa mifaly satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Ny fankasitrahan'Andriamanitra anao tsy ny eto an-tany ty ihany, tsy ny eto amin'ity fandalovany ty ihany, fa ny rahatra izay koa rehefa hiala ity ianao. Izay ny maha-kristianina ny kristianina dia ny fananana ho fanantenana, fa tsy ny eto amin'ity izao tontolo izao ty ihany, fa ny rahatra izay rehefa hiala ty ianao. Ka dia n'izao hoe omano ny mandrakizay ianao, omanao anatin'ny ankohonana le mandrakizay ianao, omanao anatin'ny fianakaviana ny mandrakizay ianao, ary ataovy atao anatin'ny tepolin'Andriamanitra hoento ty ny ankohonanao hivavaka mandray ny tenin'Andriamanitra anomanana ilay mandrakizay. Fa ianao sy ny ankohonanao izay nanao voady androany fa hanompo an'i Jehova efa hitany ianao, hitan'ireo adinao, ny masony mijery anao. Aza matahotra, aza mierikerika foana, fa ilay Jehova Andriamanitra ao, Andriamanitra saro-piaro. Ka rehefa nanaiky ianao androany nanolo tena ho azy dia mariny ny teninao, fa mpanompony ianao efa nofidiny tsy mba ho ariny. Ny fahotanao no ario ary aza tsimponina tsony, fa Andriamanitra kosa tsy ianary ianao mandrakizay. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ny amin'izany afatra nampitondray ny mpanompony izany. Efa impirimpiry moa Jesosy no miteny amintsika vokatry ny fahotantsika ry havana. Efa impirimpiry anarina foantsika isan'andro san'andro fa maninona? Mbola manota foana. Mbola manota foana isan'andro san'andro, manamarina ny teniny foana Jesosy hoe rehefa miposaka ny masoandro dia manota foana ny zanak'olombelona. Ratsy ny fisainana, ratsy ny fijery, ratsy ny fomba mampanao, zany le vokatry le fahotana, zany le fahotana saintsaintsika isan'andro san'andro ao anatin'ny lohantsika ao. Androany Andriamanitra mbola manamafy ny teniny, aza manan'Andriamanikafa ozy izy ny tenin'Andriamanitra fa izao ihany. Tsika mbola maninona? Manan'Andriamanitra be dia be. Zany aneny mampanahelo an' Jesosy amintsika. Mandeha mivavaka foantsika mandray ny tenin'Andriamanitra, fa rehefa mivoaka eo tsika dia maninona? Tena nanota kely foka aloha hibebaka indray, dia mibebaka indray, dia ohatran'izany foantsika. Fa androany andao mihitsy tsika tena hoe afoy. Andramo ange zany hoe afoy izy hoe afoizo ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra nataonao, afoizo le fahotana tsy foinao, aza manan'Andriamanikafa intsony. Reny Andriamanitra ny Levita sy ny Amorita reny mamorety tsy mavonjy reny, fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra tokana ihany araka ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy Andriamanitra fa tsy izy irery ihany. Izy irery ihany maninona? Mahavonjy. Ny Andriamanitra izao tontolo izao tompoka tsy mahavonjy, ny Andriamanikafa tsy mahavonjy, fa mitondra anao any amin'ny lalan'ny fahaverezany ireny. Tena tsapanao ve ny fitiavan'Andriamanitra anao?
teny tokana fotsiny eto eo anatrehan'i Jesosy androany. Afoko ty Jesosy, avaloko ty, farana zao ny taona, ray volana sisa araka ny teny ray aman-dreny tonita eo. Tena tsapanao ve Jesosy niasa teo amin'ny fiainanao? Tena tsapanao ve hoe tena efa nisy fahotana, tsapanao hoe niongotra tao anatinao? Fandramo, ny fahotana ry havana dia zao tsy tsitsitsina. Fa rehefa manana fanapahan-kevitra ianao hoe tena elako ty Jesosy fa tena afaka ianao, arahana vavaka. Fa matoa io mbola tsy afaka ao aminao dia mbola tsy fonao zay le izy. Mbola tsy fonao le izy. Fa raha miteny fotsiny ianao androany hoe tena foko ty Jesosy, dia zao amindra fo aminao izy. Taka n'le jamba anankiray anera nandalo tany amin'ny tanànan'i Jeriko Jesosy dia zao. Nandalo ny vahoaka be dia be dia naninona izy? Nare fotsiny izany Jesosy fa mandalo misy olona miorakoraka dia naninona? Tabataba izy. Jesosy zanaky Davida mamindra fo amiko. Zay fotsiny teniny teneniny fa nijanony Jesosy raha narehan'izany dia ahoana hoy Jesosy taminy? Finoanao ozy ny nahavonjy anao? Mba manaova koa tahaka an'izany. Jesosy zanaky Davida, afoko ty fahotako ty androany tsy hiverenako tsony ty, andraisako fanapahan-kevitra satria teo afaka. Aza endrasana hoe alolo ivaliny ty taona ty efa kely sisa dia mbola anotanota kely, fa fo izo fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Hitanao zany hoe anompan'Andriamanitra amin'ny fifaliana, amin'ny fitiavana. Ary hitanao zany hoe ankasitran'Andriamanitra ianao rehefa mahafoy. Fa indraindray ry havana ny devoly dia fetsy fatany fahalementsika dia any amin'ilay fahalemena foana ny hitazomany anao. Fa tena toero izy androany, araka ny tenin'Andriamanitra hoe toero ny devoly dia andositra anao. Mba tsapanao ve ny fitiavan'Andriamanitra anao ry havako? Mba tsapanao ve le fahoriana mangidy ny aretan'i Jesosy tao Getsemane? Nanino tena niaritra ny mafy, niaritra ny mangidy, niaritra fangiry firiana. Jesosy tao Getsemane ry havana noho ny amiko sy noho ny aminao. Nandatsaka ny rano noho ny amiko sy noho ny aminao. Tsy manenina ve zasy ianao ny amin'ny fahotana vitantsika? Manamarina ny tenin'Andriamanitra hoe tsisy marina ka tsy nanotontsika fa manota foana isan'andro san'andro. Fa zao tsarovy le hirifiry ny aretan'i Jesosy tao Getsemane ry havana, amonjena sy hanavotana anao sy ny ankonanao. Manapa-hevitra saintsaino ane ny tantaran'i Jesosy fa tena hoe zava-dehibe, ataovy zava-dehibe ao anatrehanao nandatsahany rano, amonjena sy amonjena anao. Ho ataontsika ny hira Jesosy nijaly tao Getsemane hibebahantsika zany satria mpanota daholo zasy ianao, tsisy marina tsika na dia ray ary. Fa ny angatahan'i Jesosy aminao androany dia zao hoe hiteneny fotsiny izy hoe Jesosy zanaky Davida tahaka an'le jambe dia ahiratra ianao, afaka amin'ny fahotanao dia hitanao zany hoe Jesosy hiditra tsehatra hiasa amin'ny fiainanao, anafaka sy hamonjy ianao satria tena tianao Jesosy Kristy. Ao amin'ny firana ny fifoazana 2:30 hitsanganytsika, hitondra ny tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Jesosy nijaly tao Getsemane ka moa adininao ve? Ny andininy voalohany ihany dia ndehantsika hitondra ny tenantsika hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra ray mba ho velan'ny fahotantsika. Ni
jesosy io menatra izay raha ny anomina ny anaranao na dia hijoro eto anatrehanao raha nandreny teninao mandeha fanteninao ianao mba hanafaka sy hamonjy anay mba tia hanafaka anay ao anatin'ny fahotanay tokoa manko ianao satria tena manota izay ary tena mpanota araka ny teninao anay Jesosy fa ilay fahotanay foana ny mampisaraka anay aminao ka raha tonga miazakazaka eto anatrehanao izao vahoaka marobe izao Jesosy mbola tafajoro satria mbola tianao araka ny teninao Andriamanitra hoe tsy misy tiako ho very anareo na dia iray akory aza fa raha tonga ety amin'izao tontolo izao ety tokoa ny zanak'olona dia hitady sy hamonjy ny very ankehitriny miantso ny anaranao izay Jesosy menatra anao izay satria manota foana isan'andro anarinao sy tenenanao foana izay Jesosy kanefa indraindray dia ohatrany hoe mandalo fotsiny ny anatra omenao anay indraindray tsy mitoetra ao anatinay ny teninao fa alohanay manota foana araka ny teninao Andriamanitra hoe ry zanak'olombelona efa naseho teo anatrehanareny mazava fa alohanay Jesosy misafidy le maizina foana satria ratsy izay maizina ny asanay zany ane ny mampalahelo anao ankehitriny ny antsoantso ny anaranao izay eto apototry ny azo fijalianao tahaka n'ilay jamba Jesosy jamba ny fahotanany Jesosy jamba ny fanompon'Andriamanikafa tsy araka ny sitraponao jamba izay Jesosy malala satria jamba ny fankahalana jamba ny fiatsaram-belatsy jamba ny freriany jamba ny toetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ray zany mbola mahajamba anay voafatotry ny fahotana maro izay Jesosy androany izay miangavy ianao raha mba mety ianao mamindra-fo aminay tahaka an'ilay jamba Jesosy mamindra-fo aminay fa eve ianao Jesosy mitsikilo ny fahotanay isan'andro tsy mba misy manao ny marina raha dia iray ary fa manota foana ka raha ny fahotanay moa Jesosy mba tany sainao eo anatrehanao ho aizy izay fa misaotra anao fa na dia mitsikilo ny fahotanay ary ianao tia hanafaka anay amin'izany ianao esory izay rehetra toetra tsy araka ny sitraponao aty anatinay le vory izay rehetra tsy nivolen'ny tananao aty anatinay miantso ny anaranao izay Jesosy ampahirezo izay tsirairay avy Jesosy fa indraindray izay rehefa tojo olana tojo fahakiviana tonga ny fakapanahy Jesosy manota foana indraindray ne Jesosy na dia miaina ety amin'ity izao tontolo izao ety ary zay miaina ao anatina fanambakana toetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny afetsifetsena reny ane Jesosy mampalahelo anao mamindra-fo aminay Jesosy mamelany elokay indraindray mivoaka maraina ny ray mpianakaviana na ny renim-pianakaviana Jesosy ao ny mandeha miasa melomana ny ankonany ao kosa ny mandeha misoloky mangalatra mamonolona zany ane Jesosy le fahotany mahazo volavany entinao anatin'ny tokantrano amelomana vady aman-janaka mamindra-fo Jesosy mamindra-fo aminay amin'izao vaninandro sarotra ao Jesosy indraindray ohatra ny lasa tsy manana finoananao tsony mivavaka foana nefa lasa tsy mino tsy matoky anao Andriamanitra androany izay Jesosy raha mba hikikika eo anatrehanao hoe Jesosy zanaky Davido mamindra-fo aminay tsirairay avy Jesosy aoka mba ho ankonana tahotra anao Andriamanitra mba ho ankonana tsy hanan'Andriamanitra fa tsy hainao rery ihany mba tsy hanompo anizaniza fa tsy hainao rery ihany hanompo anao amin'ny fitiavana sy ny fanetretena hanompo anao amin'ny tahotra sy ny fahamarinana zany ny ankonana tadiavinao Jesosy
ataovy tsapanay aty anatinay mihitsy le ranao nytete Jesosy atao Kalvari, namonjenao anay, nividiananao anay, mafy nentinao Jesosy, kanefa misaotra anao zay mbola nisolo ny eloka ianao, mandrosoa amin'ny fiainanay Jesosy raha mba mety ianao, amindrao fony isa-tokantrano, isaky ny ankohonana, ny isam-pianakaviana, ny tsirairay avy zay tonga eto anatrihanao androany, esory le eloka sefitra mampisaraka aminao Andriamanitra ka tsy ahitana ny voninahitra ao, mba ho feno fifaliana amin'ny fanomponanao Jesosy ny ankohonana tsirairay avy, mba hiditra tsehatra ny anatin'ny ankohonana amin'izay ianao fa niza mitsotra fahotana eo anatrihanao, anangatanana ianao Jesosy, amonjy ianao, anasitrana ianao, ka hiteny ianao androany fa raha ny olona zay natsonao tamin'ny anaranao no avy anetry tena, hivavaka, hibebaka, hifono eo anatrihanao, anasitrana ianao, amonjy ianao, anafaka ianao, nisa Jesosy tonga eto, mety le vokatry ny fahotanana eny tsy ahitana fanasitranany, mba asitrano izy Jesosy, raha mba nikikika ny antso ny anaranao izy androany hoe Jesosy zanaky Davido, mamondrafo amiko, mety eza ianao anasitrana ny aretiny. Misy marobe manana olana Jesosy any anatin'ny tokantrano any, kivy te hamoy fo Jesosy, aza velanao ho tanteraka izany, fa raha mba mikikika izy androany miantso ny anaranao hoe Jesosy zanaky Davido, mamondrafo amiko, anangana ny tananao ianao Jesosy, aniokatra lalam-baovao eo amin'ny fiainan'ny ankohonana tsirairay avy, aza velanao anompo amin'ny fisentonana ny ankohonanao, aza velanao anompo amin'ny fahakiviana ny ankohonanao, fa ataovy tena manompo anao amin'ny fifaliana Jesosy. Ka raha ho avy Jesosy ny volana Desambra, raha volana sisa hifarana izao taona izao, mba olona ho voavela eloka ny tsirairay avy Jesosy, hiditra tsihatra ny anatin'ny fiainan'ny tsirairay avy amin'izay ianao, anangana zay rehetra rava Jesosy, ny any amin'ny fiainam-pianakaviana rehetrarehetrany, fidiram-bola rehetrarehetrany, ny fianaran'ny ankizy rehetrarehetrany, anangana ianao Jesosy zay rehetra rava. Mino izay Jesosy matoky izay, fa tsisy hanompo anao amin'ny fisentony zany Jesosy, fa rehefa miaiky ny fahotanay sy ny fahadisoana eo anatrihanao zay, mamindra fo sy mamela ny eloka ianao, ka miteny aminay mandrakariva hoe miantra zay tiako hiantrana, ary mamindra fo amin'izay tiako amindrana fo, dia anokatra lalam-baovao, lalam-pitahiana, lalana feno fahasoavana, lalana feno fahatahorana n'Andriamanitra amin'ny fiainanay tsirairay avy. Misaotra Jesosy, misaotra indrindra Jesosy, amariny foana ny teninao, fa tsy vola tsy arena ny vidananao anay, fa le ranao nyrotsaka teo Kalvaria mba ho famonjenanay tsirairay avy. Mino sy matoky zay, fa efa voavela ny eloka, efa nidiovinao zay, ka sahanay Jesosy, mikikika ny famelan-keloka eto anatrihanao manao hoe sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoro nateraka Maria Vierge, tsala nanapaka Paosy Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevo Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevo, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo kavanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy amin'ny eviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao, fiangonana masina manerina nyzao tontolo izao, fimbonany ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsangana ny tena ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Manompoan'i Jehova amin'ny fifaliana riavana. Famariny aminao mandrakariva ny teniny hoe raha mino ianao dia tsy ianao rery novonjena, fa ianao sy ny ankohonanao. Andehantsika hanavao ny fanoloran-tenantsika eo amin'ny Jesosy amin'izay riavana fa ny olona voavela eloka, manavao ny fanoloran-tena isan'andro san'andro eo anatrehan'Andriamanitra ray. Manolo tena ho anao ny andininy voalohany ihany.
Emanolo tena hoanao, anandre ny fery ny antsonao, zato tena koizanany, karay sotombo ray soritse soti, anony sitraka anao zay tiana, mba ho mpanompo vonona sisaiko, itory hatrany ilay fitiavana, amandrapialam-pofona kio voninahitra eo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia! Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia tanteraka tokoan'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia manatitra ny arahaba tsika vahoakan'Andriamanitra rehetra tonga tratrasoa andro anio dia manatitra ny arahaba koa tsika ankohonana rehetra tratro ny fetin'ny ankohonana tsika manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fahasoavany ho atsika ankohonana rehetra. Na ao an-trano io na koa hoe ny andalana mody ohatran'ilay zazalahy kely dia apetrao amin'ny Jesosy, fa Jesosy mahay mamaha an'izany dia miaro antsika rehetra. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Amen. So tsika dia hiaraka amin'ny solotena ny sary sy feo satria efa tonga somatsara va ny etsena izy ireo dia no tatitra kely amintsika 10 minitra ny sary sy feo indray zany seho tonga soanareo. Isa, misaotra tompoko. Miaraba dada dia miaraba ny fiangonana rehetra tononona amintsika ny fiadanana sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Isa, efa mila solony voalohany dia misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fitantanany ny amin'ny fivimbinany ny asa izay ataontsika satria araka ny toriteny teo na ny Solomona mpanjaka ara dia tsy afa-po tamin'ny fitaovana teo amin'ny tany nisy anazy izy fa nanafatra ny tsara indrindra tany ivelany dia isaoran'i Jesosy fa nanankinany fiangonana adidy lehibe zahay dia totosa soamantsara ny fiantsenana tany amin'ny faritra zay tany sinina tany moa no nandeha izay telo mirahalahy izay notariany lantorandrenatoandro zanaky dada tompona andraikitra amin'ny sono izy dia nitaritindra-lahy herilala tompona andraikitra amin'ny installation rehetrarehetra izay amadihana nyity tranontsika ity ho numerika daholo ny asa ato ary ny tenako izay tompona andraikitra amin'ny resaka vidéo rehetrarehetra dia tonga tany izay telo mirahalahy dia isaorana an'i Jesosy tonga somatsara tany isaorana an'i Jesosy fa nahita ireo fitaovana tsara afaka novidiana ho an'ny fiangonana. Voalohanteny dia mankasitraka ny fiangonana ho ihany ny amin'ny fahatokisana tamin'ny nametrahana n'izay adidy goavana taminay telo mirahalahy zay. Tonga somatsara tany izay araka ny teniko teo dia nisy olana nampy moa izay tany izay soratsika eto zanaky ny fiangonana ihany dia zandrikelinay rindra vola ao arinao izy mangataka anazy menada rahalahy koa mba mangataka anareo menada mba hitsangana reo niaraka taminay raha izandrikely rindra vola izy moa teny sinoa parler couramment teny sinoa dia tena ny facilité